saramato ohatr'izao a dia fomba fanaony misotro rongisa dia izany hoe alaina izany le gisa dia asiana sira dia andrahoina malemy dia asiana rony fa iny rongisa iny izany a dia tena matsiro be mihitsy satria miaraka ao daholo izany a ny gisa matavy izany a dia sady misy rony izy a misy menaka izy dia misotro rongisa izany tena tsara mihitsy izany ny hoe vary mena le tsara tarebe reny mihitsy izany a hohanina amin'ny rongisa. Izay ny fahandro ny gisa tsy mba ampiarahana amin'ny zavatra hafa mihitsy a ohatr'izany koa ny vorontsiloza izany a tateoriana izany izay vao ny vorontsiloza rehefa andrahoina dia tapahana tsara dia atao malemy a dia rehefa akaiky ho masaka iny izy a dia somary asiana kely sakamalao kely dia tsara mihitsy ary rehefa avy eo izy a azo ampirimina tsy hafanaina fa alaina tsikelikely iny a dia ampidirina anaty vary mafana iny a dia azo hohanina. Misy karazan'olona mifady ny lohana akoho sy ny tongotra akoho tsy azo ampiarahana reny amin'ny fomba malagasy hoe mahandro lohana akoho miaraka amin'ny tongotra akoho fa na lohany no andrahoina na ny tongony dia fa eo amin'ny vorona kosa dia azo atao izany azo ampiarahana ny vorona ny lohana gana sy ny tongotra gana ny lohana gisa sy ny tongotra gisa ny lohana vorontsiloza sy ny tongotra vorontsiloza azo ampiarahana izany. Eo amin'ilay fizarana izany a ny olon-dehibe sy ny ankizy izany a no tena manana anjara eo amin'ilay fizarana ny isan-tokony amin'ny hena izany amin'ny vorona. Ny fihain'ny vorona rehetra dia omena ny ankizy. Izany hoe rehefa misakafo izany ianao ka matsiaro tena fa misy ankizy eo akaikinao dia fady amin'ny malagasy mihitsy no maka ny zana-pe sy ny foto-pe fady amin'ny malagasy zay zany ary fady amin'ny malagasy koa raha tanora no tsatsaingo ka maka ny vody hena fa tsy maintsy ny lehibe ary amin'ny fomba malagasy dia ny lehibe aloha izany no maka voalohany fa ny ankizy tolorana zay zany tolorana ny ankizy dia eo amin'izay zany raha ohatra za vatombatony ohatra misy ankizy maro eo dia omena ny zandriny indrindra ny zanapehany dia mena ny zokonjokony kely ny fotopehany dia mena ny zokonjokony ny elany dia ho an'ny lehibebe amin'izay ny tratra ny tenda rehefa ohatra ka tsy miaraka amin'ny sakafo ny mpianakavy dia ohatra ny vodin'ilay vorona izany dia aterina any amin'ny ray aman-dreny lehibe dia ny zanapehany kosa dia omena ny ankizy dia amin'ny fotoanana saramanitra ohatr'izao izany rehefa tsy miaraka amin'ny sakafo dia mifamangy ny fianakaviana dia manatitra ny solom-body akoho na manome ny solom-pianakoho. Misy fomba ihany koa izany rehefa saramanitra dia natao hoe misakafo hanim-pitoloha fitoloha tsy hoe misy hanina aloha dia fito ny lohany fa azo ambara amin'ny hoe fito karazany ao anatin'izay hoe hanim-pitoloha izay dia ao izany misy ny henomby ao misy ny vorona na ny gisa io na ny vorontsiloza io ao no misy ny karazana trondro ao izany koa ny romazava ao anatin'ilay romazava izay zao dia ny henomby miaraka amin'ny nofina henan-kisoa miaraka amin'ny akoho dia ampiarahana amin'ny anatsonga sy anamalao ary asiana sakamalao reo zany no ampiarahana zay no atao hoe romazava royal dia hita ao daholo koa izany ny hazan-dranomasina
ao azo atao zany ampiasany patsabe, mampiasa ny langouste de ny orana be zany de ny vary amin'ny anipitoloa de misy roa karazana, ny vary fotsy de hoanina amin'ny ohatra hoe ny trondro sy ireo le azan-dranomasina zany, fa ny vary mena kosa de hoanina amin'ny varanga mialo taona. De miaraka amin'izay zany dia misy andreto le ataontsika hoe lasary, ny malagasy ange efa nihinana lasary teo aloha lasary ohatra miaraka amin'ny ohatra ny voasary makirana miaraka amin'ny voatabia de avy eo miaraka amin'ny karazana tongolo, de reo zany zay no atao hoe anipitoloha. Malagasy rehefa amin'ny tombontona ohatr'izao zany de misy aloha le hoe fihinanana mofomamy efa taty aoriana iny, fa ny koba-dravina zany dia anisan'ny azontsika atao hoe tena sakafo malagasy zay fanaon'ny malagasy rehefa andro fety zany amin'ny asaramanitra, fa ny eto ampovoantany no mampiasa an'izay, fa any amin'ny faritra hafa dia ny mofomamy indrindraindrindra amin'ny faritra avaratra andrefana iny, ny mofomamy tena hoanina zany rehefa asaramanitra de ny godrogodro zay kobam-bary asiana siramamy ary asiana rononona voanio miaraka amin'ny darasiny zany ataontsika hoe ny cannelle tsara tarehy mihitsy, de avy eo ny mofo lafarinina zany de karazana mofo mafimafy izy io fa endasina miaraka amin'ny menaka de asiana siramamy ny fohanina ihany koa zany rehefa fety ohatran'izao asaramanitra dia ny mofo tantely.